JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy mitombo ary tsy mena ny fiampitoana amin'ny fiboan'ny olona iray marany Covid-19 eto Madagasikara. Antony, izay ny fipetranapetraky ny OMS ary eo ihany koa no mbola fisian'ny isan'ny ambany indrindra amin'ny fanaovana vaksiny eto amintsika. Naembotra amin'ny 17 ny volana janoary izao ny fidirana ho an'ireo toeram-pianarana miankina amin'ny fanjakana ato anatin'ny faritra Analamanga raha ny fanambarana izay navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Anton'izany fariahan'ny valinaretina Covid-19. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina kosa no miverina nianatra nanomboka amin'ity herinandro ity. Miazakazaka na raha fahatratrarana volamena 720 kilao tatsy amin'ny nosy Komoro. Miampy olona 5 indray no voasambotra izay voasaringotra amin'ny ilay raharaha ary ahitana ny zandaky ny mpitondra ambony any amin'ny toerana. Mangataka ny anokafana ny rova Manjakamiadana ireo mpiserady izay efa tsy niasa nandritra ny roa taona noho ny fanamboarana ny rova. Efa ny mpanadio sisa ny vezivezy ao raha ny fanazavana izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena verina manatanteraka fidirana an-dalambe ankehitriny ny ao Soudan mitaky ny fialan'ireo miaramila nanao fanonganam-panjakana tao amin'ny toerana. Manahy amin'ny fiverenan'ny fitondrana jadona ireo mpanohitra tao aorianan'ny fametra-pialan'ny Praiminitra Soudanais omaly. Nazidin Revetra. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kolodeveka Manasanara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny fahasalamana avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao dia tsy mitombo ary tsy mihena ny fiampitoana amin'ny fiboan'ny olona iray marary ny Covid-19 eto Madagasikara. Antony, izay fipetranapetraky ny OMS fa io ihany koa ny isan'ny ambany indrindra amin'ny fanaovana vaksiny eto amintsika Michel Aranarzao. Raha ny antotanisa mandinina ny 500 isan'andro amin'izao no tonga manao fitiliana eny amin'ny village voary Andotapenaka. Mitombo ny andro iandrasana ny valin'ny fitiliana ny Covid-19 amin'izao, vokatra izay fahamaroan'ny olona manao fitiliana izay. Raha toka pozitiva ny olona iray, hatreto mbola voatana ny fiampitoana 14 andro hiboana. Ilay olona izay manao test aloha zany resahantsika. Raha manao test ety amin'ny village voary dia manao test izy dia mody any atokantrano dia miandry valiny. Hatreto aloha dia mila mijanona ny atokantrano izay rehetra nanao test miandry valiny. Pozitif dia anampiana amin'ilay efa le andro nanaovana test zany ohatra hoe mivaly tao anatin'ny 3-4 andro ka pozitif ilay olona eny zany valiny hoe pozitif dia ampiana ilay efa nijanonany teo ho feno 440 andro dia iny indray no hijanonany ao an-trano. Ilay taratasy nanaovany test sy ilay taratasy omena azy fa pozitif izy no omeny any amin'ny toeram-piasana fa tsy maintsy mijanona any an-trano izy aloha mihiboka. Zay no eto Madagasikara. Raha tsy ahivina efa notanterina tato anatin'ny fampahalam-baovao ny KOLOTV omaly fa firenena maro no efa nampiana ny fiampitoana hiboana ho 5 na 7 andro amin'izao fotoana izao, isan'izany any États-Unis sy Angleterre, Espagne, Argentina sy ny sisa. Antony tonga izany raha ny fanazavana ny tsy isian'ny fiantraikany betsaka eo amin'ny fahafahamamokatra ka hisy voka-dratsy eo amin'ny toe-karena izay mbola tsy tafarany ankamaroany hatramin'izao. Hatreto aloha raha ny eto Madagasikara dia mbola mijanona ho 14 andro izay fotoana hiboana izay. Aorian'ny 14 andro, ny taratasy omen'ny ministera ireriany no afaka manamarina fa afaka miverina amin'ny fiainana andavanandro eny anivon'ny fiarahamonina ny olona iray. Isan'ny tsy ahafahana mampiena ny fotoana hiboana ihany koa no mbola fisian'ny tany fanaovam-baksiny isany ambany indrindra eto amintsika. Vita le 14 andro vita ara-dalàna finanana fanafody dia maka n'ilay taratasy amin'izay
ilay hoe vita ny fitsaboana azy, tsy manao testa intsony fa rehefa vita ilay 4 andro vita finanana fanafody dia maka taratasy eny Mahamasina ao amin'ny école de médecine taloha vavady lehibe alohan'ny akarana ny hôpitaly ao amin'ilay ataontsika hoe CNOS na DVSSER no akanan'io taratasy io manamarina fa efa tsy mihiboka ny an-trano intsony izy fa afaka miverina miasa. Raha ny any ivelany jerevatra ny tahany fanaovam-baksiny ny azy miakatra ambony be, tsika mbola malaindaina. Tsika raha tenenina indray hoe zay ry dokotera manitra aza forsena manao vaksiny dia hoy izy aminareo hoe ilaina ny manao vaksiny ary tombontsoa antsika manao vaksiny, tsy miforse anareo zahay fa jerevo fa mitombony isan'ny marary dia ndao mba handinika kely aloha. Petraka aloha dia mandinika hanao vaksiny sa tsy hanao. Raha ny fanadihadiana natao, isany mamaritra betsaka ny olona tsaboana eny amin'ireo toerana hitsaboana ny Covid-19, ireo olona tsy vita vaksiny saingy manana aretina mitaiza. Mahakasika ny Covid-19 izay hatrany dia mbola afaka mandray marary mahery ny 300 ireo CTC eto Antananarivo raha ny tarehimarika azo tamin'ity androany ity. Ankoatra ny tsy fanaovana vaksiny, isa manano sarotra ny fitsaboana ireo olona voan'ny Covid-19 eto amintsika ny fanaovana adokotera-tena. Io no nasaina. Tsy misy mampanary fandraisan'ireo marary ny Covid-19 eto Antananarivo na eo aza ny fiakaran'ny tarehimarika araka ny nambarana ndraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny atoandro teo. Mbola afaka mandray marary mihoatra ny 300 ireo CTC telo eto Antananarivo. Ny nananganana ny CTC alarobia dia hitsinjovana hoe rasanatry miakatra amin'ny filana toerana eny amin'ny hôpitaly aorianan'ny fety. Ny kapasitean'ny CTC alarobia fotsiny no 285 lits. Sika amin'ny teny izao ny tarehimarika farany voaray tamin'ny ray dia amin'ireo CTC anankitelo dia misy 237 lits disponible amin'ireo CTC anankitelo ireo. Ankoatran'ireo dia any amin'ny HGRA amin'ny forme modéré dia mbola misy eo amin'ny 50 lits libre ary mazava ho azy moa ny kapasitean'ny hôpitaly rehetrarehetra dia afaka hitarina arak'izay filana tediavin'ny vahoaka malagasy. Miankina amin'ny tany oksizena ny marary no andefasan'ny mpitsabo azy any amin'ny toeram-pitsaboana mifanaraka amin'izay. Ankoatra izay, isan'ny mahatonga ireo tranga misy fahasarotana na ny forme grave eto amintsika ny famaroan'ireo marary manao dokotera-tena raha ny fanazavana hatrany, manampy io ny tsy fanaovana vaksiny. Ireo olona mpitsabo mijery ireo marary ireo no mahafantatra hoe karazana hôpitaly ohatran'inona no tokony andefasana anazy araka ny tahan'ny oksizena ao anatin'ilay vatana olona zany na lalàna hoe tia any amin'ny CTC ny tokony andehanana, ity tena amin'ny hôpitaly ngezangeza vao mety mahazaka anazy ary tia mety vitany eo an-toerana na any amin'ny CSP. Vao maheno soritra retintsika dia manatina toeram-pitsaboana. Tsy andrasana efa sepitra efa lany tsabotsabo tena tany an-trano tany nanao automédicament zay fitentsika anazy hoe ny kinana fanafody ty no mety efa tena reraka be vao manantony hôpitaly. Eo foana mahatonga izy hoe sahirana ilay marary avy eo satria efa reraka ny aty reraka ny vo dia izay na ny an-tanana hoe vao misy soritra retina dia manatona mpitsabo. Tsy mbola taritsika manao vaksiny. Afindra amin'ireo sekolim-panjakana eto Antananarivo ireo mpianatra eo amin'ny EPP Somandrakizay sy LTP Alarobia raha mitoy ny fampiasana ny toeram-pianarana ho CTC hatramin'ny fidiran'ny mpianatra araka ny fampitambo vaovao ray isoroana ny fiaton'ny fampianarana. Nahempotra ny 17 Janoary izao ny fidirana ireo sekolim-panjakana faritra Analamanga raha ny fanambarana izay navoakan'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Anton'izany fiparihan'ny valinaretina Covid-19 fa misy amin'ireo sekoly tsy miankina kosa no efa niverina nianatra nanomboka tamin'ity herinandro ity. Abrahama Randriamanana. Niverina tsikelikely nanomboka ny fiandohan'ity herinandro ity ny fampianarana teny anivon'ireo sekoly tsy miankina teto Andrenivohitra tao aorian'ny fialan-tsasatry ny Krismasy sy ny faran'ny taona
Ny fiatrehina ny telo volana faharoa ny taom-pampianarana no ezaina ho tanteraina mandritra izany raha nambaran'ny sekoly nanaovana ny fanadihadiana eo anatrehan'ny fianaky ny valinaretina Covid-19 na mafisina ny fanajana ireo fepetra sakany eny anivon'ireo sekoly. Isan'izany ny fanadiovana ny efitrano mpampianarana, ny fametrahana ireo fitaovana ho fanasana tanana matetika ary ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fitsapana ny maripana mialohan'ny hidirana an-dakilasy. Zay niditra nianatra androany dia ny fepetra raisinay moa zany efa araka ny mahazatra nay hatramin'izay dia tsy miditra ny vavahady raha tsy mametraka ny ary vava sy orona aloha. Ino no fiarovan-tena sady fiarovana ho an'ny hafa ihany koa, anisan'ny fitiavana ny hafa zany sy fitiavana ny sekoly sy ny fiarahamonina. Raha misy ankizy hoe mafanafanana ohatr'izany zany dia tonga izy dia alefanay any amin'ny dispensaire, entinay makany amin'ny dispensaire na alefanay miverina mody any an-trano aterina fa tsy alefa irery. Ny atraika mivantana tamin'ny tontolon'ny fampianarana teny anivon'ireo sekoly ny fisian'ny valinaretina, indrindra nandritra ny vanim-potoana ny fihiboana, antony hametrahana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fisorohana amin'ny fiverenana amin'izany raha ny fanazavana. Etsy ankilany, miankina amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny tompon'andraikitra ny fampiatoana na tsy ny fampianarana ho an'ny sekoly tsy miankina. Hatreto aloha le tsy hianatra dia tsy ao anatin'ny eritreritranay. Zay zany fa tena niezaka be tamin'ny premier trimestre iny hoe 21-22 mihitsy zay fa nanao examen mba ahafahanay hoe miaro an'le hoe sao dia sanatry mbola ho avy indray le confinement zany. Zay aloha resaka hoe tsy hianatra raha tsy ny fanjakana mihitsy manao hoe tsy mianatra dia zay fa tena tsy hianatra fa satria ilay lesika eo amin'ny mpianatra zany tena evitena raha azo atao e. Ankoatra izay, raha toa ka raha ampitso alarobia amin'ny ankapobeny no vao atondro iverenan'ny fampianarana eny anivon'ireo toeram-pampianarana miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana atao amin'ny faritra Analamanga. Na hiamotra ho amin'ny 17 Janoary izany raha ny fanambarana navoaka ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena androany. Anton'izany ny antso fanairana nataon'ny tompon'andraikitra ny fahasalamana mikasika ny fianaky ny valinaretina Covid-19. Tanjona ny fanomanana ireo efitrano mpampianarana ho fiarovana ireo mpianatra manoloana ny valinaretina raha ny fanazavana. Lafimba hafa kosa indray dia mihazakazaka ny raharaha fahatratrarana volamena 7 kilao tatsy Komoro ny ampy olona 5 ireo voasambotra ao anatin'izay raharaha izay ary ahitana zanaky ny mpitondra ambony any amin'ny toerany Gaëtan Andriatsilava. Ankoatra ireo olona 3 sarona niaraka tamin'ny volamena 7 kilao tao Komoro ny 17 Desambra 2024 lasa teo. Ny ampy olona 5 hafa ayahiana ho piray tendro no voasambotry ny mpitandro filaminana komorianina Omaly. Ka isan'izany raha ny loharanom-baovao azo ny zanaky ny mpanolotsaina ara-pitsarana teo aloha eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Komorianina. Olona 8 zany hatreto ny voasambotra mahakasika io raharaha volamena 7 kilao sarona tao Komoro nahitana teratany malagasy 2 io. Tafiditra anatin'ireo anaovana fanadihadiana ny tale jeneraly ny seranam-piaramanidina ao Komoro sy ny receveur de douane nao Anjouan teo aloha. Isan'ny makavola be amin'ireo mpanao afera io tale jeneraly ny seranam-piaramanidina io. Araka ny fanazavana ny men'ny teratany malagasy iray nandritra ny famitorana natao azy. Isan'izany ny fitakiana 20 tapitrisa franc comorien na manodidina ny 20 tapitrisa ariary isaky ny entana mivoaka. Tsy aivina saika ahondrana ny Dubai miaraka amin'ny fiaramanidina manokana ireo volamena ireo ka isan'izany io zanaky ny mpitondra ambony teo aloha io. Rehefa natao ny fisavana mbola nahitana vola hatrany amin'ny 590 euro ihany koa tao an-tranony. Natsangana any an-toerana avy hatrany ny vaomiera manokana manadiady sy manampy ny brigady misana ny adeloka bevava. Angatahan'ny PAC na ny pôle anti-corruption eto Madagasikara ny fampidina tanin-drazana ireo teratany malagasy 2 ireo raha toka mitombona ny fanondranana ny tsokosoko ny ainga teto Madagasikara. Fangatahana izay mbola miandry ny vokatry ny fanadihadiana atao. Hatreto tsy nahita teny ny eo anivon'ny fatitsiranana malagasy. Tahaka izany ihany koa ny eo anivon'ny zandary marim-pirenena. Ny eo anivon'ny fatitsiranana izay nanamafy fa isy ny fampitam-baovao amin'ny fomba ofisialy aorian'ny angom-baovao rehetra ataon'izy ireo. Mampametra-panontaniana ny maro ankehitriny indrindra amin'izao fiandohan'ny taona izao ny fomba fiasa eto Madagasikara manoloana ny tranga tahaka izao sy ilay volamena telo amin'ny 70 kilao sasany sarona tany Afrika Atsimo ny volana Janoary 2024. Raha ny hita aloha ny zandary any Komoro no nahasarona ireo olona 2 teratany malagasy izay nokarohina nanomboka tamin'ny volana Janoary 2024 io. Ireo olona 2 ireo izay voalaza fa efa mivezivezy matetika makany Komoro nandritra iny taona lasa iny. Tranga izay mahatonga ny mpanara-baovao ilaza fa tsy maintsy misy ny firaisana tsikombakomba teo amin'ny tompon'andraiky mpanjakana ambony sasany na ahafahana izy ireo mivezivezy tahaka izany. Raha ny loharanom-baovao azo
impito izy ireo no nivezivezy Madagasikara Komoro nandritra iny taona 2024 lasa teo iny. Are-pirenena hatrany amin'ny 10 miliara ariary ity sarina farany ity. Mamaraparana ny fanadidina manodidina ny seranam-piaramanidina vaovao Etsivato eto Antananarivo Ravinala Airport ny banky iraisam-pirenena araka ny vaovao izay navoakany Africa Intelligence Antony tafiakatra hatrany amin'ny 570 tapitrisa euro ny vola nampindramin'izy ireo tamin'izany. Yves Richard. Miazakazaka ny fanadihadiana ataon'ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny seranam-piaramanidina vaovao tantany Ravinala Airport Etsivato. Araka ny voalaza ny Africa Intelligence hatranokala iray misehatra amin'ny famoaham-baovao indrindra ho an'ny firenena aty amin'ny kontinanta afrikana. Mety anakorotana ny fiatomboany azy eo anivon'ny seranam-piaramanidina ny fehi-kevitra. Avoaka n'ity sampandrara amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ity. Ny banky iraisam-pirenena izay isany namatsy vola tamin'ny fananganana ny foto-dravitra azy. 570 tapitrisa euro ny vola natokany banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny Société Financière Internationale du Groupe Banque Mondiale ananganana ny foto-dravitra azy. Andrasana aretina eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany arak'izany fehin'ny fanadihadiana ataon'ny banky iraisam-pirenena mahakasika izay. Ao anatin'ny tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia nosakana nataon'ireo mainty molala sy sekoly masina misely. Navoaka ivelan'ny sekoly nanomboka ny maraina teo ny sondage géoteknika momba ny tetikasa teleférika. Raha toka tao anatin'izany omaly, tetikasa efa natomboka io ka tsy maintsy ho tanterana hatramin'ny farany ho ny filoham-pirenena gatao Andriatsilavo. Raha natomboka tao anatin'ny faritry ny sekoly Saint-Michel Lamparbe omaly ilay antsoina hoe sondage géoteknika natao hamantarana ny tany ametrana ilay pilôna ny teleférika navoaka ety ivelan'ny tamboho manamorona ny arabe izany nanomboka ny maraina teo. Famantarana ny tany hatrany amin'ny 520 metatra any ambany ity atao eto ity, ahafana mamantatra ny tany anorenana ny pilôna na ilay andry lehibe ary aharitra 3 andro. Nandritry ny kabary nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara farany teo, nanamafy ny filoha fa hamany olan'ny fitaterana sy ara-pifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra ny teleférika. Efa natomboka ary tsy maintsy ho tanterahina io tetikasa io. Tsara ny manamarika fa nanaraka ny antanatohatra rehetra tokony ajaina ny fanatanterahana ny tetikasa toy ny fanaovana ny étude d'impact environnemental et culturel izay niarahana tamin'ny ONE sy ny ministeran'ny tontolo iainana ary ny ministeran'ny kolotsaina. Efa natomboka ary tsy maintsy ho tanterahana izany tetikasa izany ary tondra fanavozana lehibe eo amin'ny fitateram-bahoaka eto andrenivohitra. Ratsehivina ny alahady faharoa ny volana janoary lasa teo nilanja sora-baventy izay maneho ny tsy fankasitrahana sy ny fitsipahana ny tetikasa teleférika izay mandalo eo amin'ny sekoly ireo mainty molala ny sekoly masina misely. Toerina ho izy ireo ny fametrahana ny andry lehibe amin'ity tetikasa ity ao anatin'ny faritry ny sekoly sy ny fandalovan'izany eo ambonin'ny sekoly. Ny kolejy masina misely izay ahitana mpianatra mihoatra ny 4,000 amin'izao fotoana. Ankoatra ny olana ara-tsosialy mampikaikaiky ny vahoaka amin'izao fotoana izao manerana nosy ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny. Isan'ny vahaolana tokony imason'ny jirama ny fampiasana angozo azo avozana hoy ny firaisamon'ny pirenena. Henri Flory. Mampikaikaika ny vahoaka maro manerana nosy amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro lavareny izay niseho tatoato izay. Miteraka faty antoka ho an'ireo miasa miankina amin'ny fisian'ny herinaratra ny fahatapahan-jiro sy ny rano matetika eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Hatrany amin'ny tambazotran-tserasera ka hatreny anivon'ny fiarahamonina. Miantso fandraisana andraikitra avy ao anivon'ny tompon'andraikitra ny mponina manoloana izany. Saika ahitana io fahatapahan-jiro io avokoa ny renivohim-paritany maro sy eny anivon'ny distrika. Ho an'ny solomavim-bahoaka Idealson izay miaradia amin'ny fitondram-panjakana. Nandonda tabatra ihany koa ity farany tamin'ny alalan'ny tambazotran-tserasera ny amin'ny tokony amahana ny olona ny fahatapahan-jiro ity.
nambaranty amin'izany fa ndao asiana fifanarahana amin'ny mpanjifa isaky ny misy ny fahatapahana manerana ny tanàna tsy misy fampandrenesana dia tsy mandoa faktura iray volana ny mpanjifa santionany ihany io tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataony teboka faharoa nampanantenainy ny filoha ny vahoaka malagasy ihany koa ny fitodihana any amin'ny angovo azo avoazana raha ny zava-misy ambany tany fahazahoana ny fampiasana herinaratra eto Madagasikara izay no tokony lofosana bebe kokoa hoy ny fiarahamonim-pirenena nanaovana fanadiadiana eo amin'ny famokarana herinaratra dia isan'ny vahaolana tsara ihany koa ny fanaovana an'ireny famokarana herinaratra mihodina avy amin'ny rano ireny madinika sy salatsalany isaky ny faritra na ihany koa isaky ny distrika satria ahafahana izy ireny mamatsy mivatana ny tokantrano tsirairay zany sy mampivelatra ihany koa ireo orinasa izay mila sy mampiasa zany herinaratra zany indrindra ireo orinasa mahakasika ny resaka fifandraisan-davitra mahakasika ny ihany koa ireo orinasa fitrandrahana sy ny maro samihafa amin'izany filana herinaratra zany eo ihany koa reny éolienne na le famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rivotra reny maromaro ny morontsiraka izay azahoana rivotra maromaro eto Madagasikara dia tsara ihany koa ny eritreretana ny zavatra salama ireny satria miezaka sika izao manao amin'ilay ataontsika hoe énergie renouvelable zany mandeha amin'ny herin'ny masoandro fa ny fikarakarana na ny entretien izy ireny koa ange somary mafimafy ihany rehefa avy eo dia mba tsara zany sika manana fitrandrahana hery sy angovo maro lafy toy izany. Ratsivina araka ny nambarany teo anivon'ny Jirama olana ara-teknika samihafa toy ny fahanterany fotodrafitrasa ny olana ny famatsiana solika ny tsy fampiany rotsakorana ireo amin'ny ankapobeny no voalaza fa antony fahatapahan-jiro sy rano matetika ito amintsika na eo aza ny ezaka efa misy amin'izao fotoana izao miandrandra famahana olana ao anatin'ny fotoana fohy ezaka avy amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny vaovaony tontolo iainana eo ihany koa ireo vaovao any amin'ny faritrano rehefa avy eo ary. Fête légendaire! Isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonanga eny amin'ny Telma Shop dia nizao. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika.
mangataka ny fanakatonana vonjomaika ny valanjavamboary arovana Menabe Atmena ny Alliance Voary Gasy anafaingana ny fanampotehana atala ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana indrindra manoloana ny fisiany kolikoly avolenta amin'ny fitradrana valanjavamboary ny fanazavana Evrichard. Potiky ny fitrandrana tsy ara-dalàna indrindra ny ataon'ny mpifindramona mampiasa ny teknika mpambolena atsaka ny Antsasamanila ny atiala ao Menabe Atmena. Raha ny fikarohana nataon'ny WWF Madagasikara ny taona 7-20 mahery ny 20,700 hektara isatona ny velaran-tany lasibatra. Atahorana araka izany ny apotika manontolo ny valan-javaboary mialohan'ny taona 20,2. Antony namoahany Alliance Voary Gasy sy ny fiarahamonim-pirenena avy ao Menabe ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fanakatonana ny valan-javaboary. Tsy fanidina maharitra zany le izy fa vonjomaika ametrapetrahana ary ihany koa ahafahana manao ny investigation rehetrarehetra ihany koa satria ny fitohizan'le izy zany tsy ahafahana manao ny tokony atao mihitsy amin'ny resaka haitondra na gouvernance eto amin'ity firenena ity. Efa fantatray fa misy ezaka na fitondram-panjakana zao mandefa détachement militaire any sensis fa anajanonana an'le kolikoly avolenta aloha indray mandeha ahafahana mahita ny fanadiadiana rehetra tokony atao mba ahafahan'ny Menabe Atmena miverina indray zany amin'le endriny taloha tamin'ny 10 taona lasa ny efa nanomboka ny fanombanany Menabe Atmena ary matoa io simba takan'io ary misy orinasa ohatr'izany dia misy kolikoly avolenta ao. Ankoatra ny fifehezana ny fitrandrana tsy ara-dalàna, tanjon'ny fanakatonana vonjomaika ny valan-javaboary ny anatontosana fanadiadiana lalina amingorana ny tompon'antoka amin'ny famotehana ny Menabe Atmena. Anaovany Alliance Voary Gasy sy ahitaka mafy ihany koa ny anenjena sy ampiarina ny sazy mifandraika azy ireo. Dingana izay any tanana hatrany ny fiaraha-miasa ny sampandrara sy ministera voakasika. Eritrereto fa tsika manana organisme anti-corruption anankiefatra fa mbola tsy nahita tsika zany hatreto moa hatraiza izy mifandehana ary zay mbola nisany hanaovana ifiraisan'ny pirenena mihitsy zany ahitaka mafy mikasika ny hoe le commanditaire ambony zany tsy tsika moa efa tonga amin'ny efa tokony andeha zao ny haute cour de justice nefa ohatrany misy somary sakatsakana indray ary amin'ny assemblée nationale sy sisa fa zay ny irin'ny olona rehetrarehetra ary zay ny tena vahaolana goavany zay zavatra zay. Reny ex député tany Mahabo reny misy olona fitsarana ohatrany tafiditra tamin'le izy fa tsy mety mandeha hatrany amin'ny farany le izy dia zay tokony hifanomezan-tana zany fa zay ihany no vahaolana rehefa tsy tonga amin'izay tsika dia veloma ny tontolo iainana sy ny zavaboary eto Madagasikara. Anjaran'ny Biancom manao an'izay ary anjaran'ny fitsarana no manao didim-pitsarana tena sahaza an'ireny olona ambony manao an'ireny raharaha ireny. Ankoatra ny fisiana olona ambony mampirisika mpifindramona nanao ny fambolena atsaka ao Menabe Atmena. Tsy nahafahana niaro ny valan-javaboary araka ny tokony ho izany tsy fahampinentim-manana teo anivon'ny ministera PIA hoatran'ny Alliance Voary Gasy. Ankehitriny nahitana fiakarana hatramin'ny 100 isan-jato ny teti-bola amin'ny ministera. Izany hoe 2.7 isan-jato ny teti-bola mpanjakana raha latsaky ny 2 isan-jato teo aloha ka andrasana vokatra mivaingana. Tsy mbola voafaritra hatramin'izao ny daty anokafanana tanterahana ny fitaovam-pambolekazo ho an'ny ity taona 2024 ity raha ny isan-taona. Ny fiandohan'ny taona tahaka izao dia tokony efa fantatra izany Henri Florio. Manoloana ny fihazakazaka ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fahapotehan'ny ala eto amintsika amin'izao fotoana izao. Hampiakarina hatrany amin'ny 307,707 hektara isaky ny faritra ny velaran-tany no volen-kazo ho amin'ity taona 2024 ity. Raha ny fanazavana azo avy ao anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Nosy maitso Madagasikara tany aloha ary nivadika ho nosy mena no ny fahapotehan'ny ala. Tsy misy afa-tsy 12 tapitrisa sisa no rakotrala eto Madagasikara ka ny faritra Atsinana no ahitana ny ankamaroany izany. Antony nametrahan'ny filohan'ny Repoblika ny Falamby amarenana indray ny ala manerana ny nosy. Hatramin'ity androany ity tsy mbola hita mazava ny vinavina ny fambolen-kazo eto amintsika. Tsy hita ihany koa ny drafitra natanterahana izany sy ny fotoana nomboana azy. Ye, mazava ho azoko midadasika ihany le Falamby. Lesika teo aloha ohatrany hoe mamboly fa tsy hita hoe aiza le voly dia indrindrandrindra fa tamin'iny taon-dasa igny tena hitantsika aloha zany zao misy dorotanety be dia be
tamin'ny tondasy iny zay manafona tanteraka an'izay ezaka fa vita teo aloha. Dia ny ankoatran'izay moa zany le fanao isan-taona atao amboly azo sy ny sisa dia osa hoe tokony isy pakiady ihany mifanaraka amin'izay zava-misy. Za so mieritreritra hoe tokony resaka fianakaviana indray no tokony hitondrana amin'ny famboleka-azy manomboka eto. Mazava azy fa tokony isy pakiady tena mifanaraka tsara amin'ny zava-misy. Tsy fantatra hoe inona moa no lesona ny tsoan'ny programme mpamboleka-azy hatramin'izay. Ny lesona ny tsoany tsy fantatra satria tokony anatsoaka ny lesona isika zao. Fa ny zava-misy hitany maso aloha dia io hoe tsy dia tena hoe arak'izay nieritreretina raha oharina tamin'ny ezaka be dia be hitantsika amin'ny aina aman-jery sy ny hoe firotana na fanentanana samihafa hatramin'izay tsy dia arakarak'izay le azo naniry. Ho fanatratrarana ny politika ny fanjakana amin'ny fandrakofanala ny Madagasikara. Saika memem-pona avokoa ny azo vokarina eny anivon'ny Dra de manerina ny nosy. Andrasana araka izany ny daty anatanterana ny famboleka-azy eto amintsika. Raha ny zava-misy ny arahan'ny rehetra analala. Misy tsy fifankazahoana eo amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny famparasoana Lovanjafy ary ny ministra lefitra misana ny fandrakofanala ny Madagasikara. Mampametram-panontaniana ny mpanara-baovao ihany ny toe-java-misy ankehitriny ka ilana fanazavana mahakasika izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fito volana tsy mbola nandray tampo-karama ireo sefokotany sy ny lefiny ao Antsirabe ary tsy nisy ihany koa ny fijerevan'ny fanjakana azy ireo nandritra ny fitsanana ny taona vaovao 2020 sy 2021 TV Antsirabe. Fokotany manodidina ny 10 no mandrafitra ny commune Antsirabe ambonivohitra ary ahitana lehibe bokotany sy ny lefiny manodidina ny 20 maro amin'izy ireo no efa nahazo azo taona ary mbola perinasa hatrany manatanteraka izany adidy masina izany. Anisan'ny tena nampitaraina azy ireo anefa ny tsy fandraisana ny tampo-karama efa ho fito volana izao. Hoy ny solon-tenany ireo lehibe bokotany ary tsy mbola nisy ny fijerevana manokana nataon'ny fanjakana. Amin'ny teny aloha mbola tsy misy hatreto fa sarotra koa manameloka an'ilay olona hoe maninona ny tsy tonga fa siarana amin'ilay aretina ve ny tsy mahatonga azy sa zay ny te angataka fa miara-mijaly dia mijaly moa miara-mifaly dia mifaly. Maniry zay mba hijerenay le fitondram-panjakana fa zao hoe mafy asy zay mafy adidy zay dia mba jereo hoe. Toy ny isa-taona dia tsy nanadino ireo lehibe bokotany sy ny lefin'ireo ny olon-tsotra tsara sitrapo iray avy eto Antsirabe renivohitra ka nizara nofokena amin'ny tampihavanana ho mariky ny fanajana amin'ny maharay aman-dreny lehibe azy ireo eo anivon'ny fokotany misy azy ireo tsirairay avy. Farany taona ohatran'izao dia mba misy nofokena amin'ny tampihavanana izay zarainy ho an'ny sefokotany sy ny lefitra mba ho mariky ny fiarah-miasa dia zay eto zany re manaraka ny nataondreo izay efa nataony zoko teo aloha ary mbola mijoro sy mbola mezaka manao ian'izay asa izay efa natao hatramin'izay. Araka izany dia mitondra fisaorana ny solon-tenany ireto lehibe bokotany ireto. Tsy mbola nisy hoe région na maire tsisy politika io fa fahendrena no hitenenana izay satria ray aman-dreny tena miasa. Tena ny ilana ny fanampena satria niraisina ho zanany ihany koa anay tsy adinony zahay fa dia nomeny solom-body koa mahitany isaorana mitafitafo izy. Mahakasika ny karama sefokotany izay hatrany dia hafainganina ny fomba fandoavana izany manomboka izao sokafana ihany koa ny fanadidinina mahakasika ny antony mampitarazoka ny fanefana izany miainga eny anivon'ny ministera ny atitany. Yves Richard. Tsy naharainy tampo-karama ny vito volana ny atsy, enina na telo volana ny aroa, mampitaraina ny sefokotany saika manerana ny Madagasikara izay ny fitarazoan'ny fanjakana amin'ny fandoavana ny tampo-karama izy ireo. Tsy nisy na iray aza nandritra ny feptom-piasany naharainy tampo-karamany ara-potoana araka ny taritra azo. Zay tsy mandray isam-bolana fa telo volana farafahatarany enim-bolana. Enim-bolana teo zany ny fahin'ny fanjakana tamin'ny farany taona. Tena tsy fantatro loatra indray aloha zany ny antony izay fa matetika izay fety vao mandray an'izay na 26 juin na farany taona zay ihany fa zay foana moa hatramin'izay na 26 juin na farany taona zay ihany. Mampametra-panontaniana ny antony mitarika ny fitarazoan'ny fandraisana izy ireo ny tampo-karamany ho ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Raha ny taona 2020 ohatra, efa ela no nirotsaka teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ny tampo-karama sy sefokotany ho an'ny telo volana farany ho an'ny taona 2020.
afainganina ny fandoavana izany manomboka izao ary hosokafana ihany koa ny fanadiadiana mahakasika ny antony mitarika ny fitarazoana. Talanjona izay mahareo fa misy fokotany sy fokotany mbola tsy nandrainy andamin'ny teny efa 7 na 20 volana izao. Mikaroana hoe inona ny olana mitranga eo tenatenany eo dia eo pandinina amin'izao fotoana izao hoe ahoana no anatsarana ny fomba ampitany transfert an'ireo indemnité-ny sy fokotan'ireo miala ty amin'ny ministéran'ny atany ka tsy isin'ny miodikodina eny an-dalana eny nalany andro any ampanodinana any fa mba ho tonga ny sy fokotany amin'ny fomba aingana dia aingana kokoa. Andrasana raha ny faneho-kevitra sy fokotany nanaovana ny fanadiadiana ny fiatraika ny fanovana ny fomba fiasa amin'ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Izy ireo izay miantoka ny fametrahana ny foto-drafitrasa sy ny tetikasa isa-tsokajy ny fanjakana foibe ny fotony, saingy mahatsiaro ho ambany zavatra trandry amin'ny fisitrahana ny tantsoroka avy amin'ny fanjakana foibe. Ho vita amin'ity taona ity avokoa ireo foto-drafitrasan'ny polisy pirenena manerana nosy raha ny fanazavan'ny minisitra tompona andraikitra ampitomboana ihany koa ny lafiny maolona raha ny fanazavana azo ny alarana efso. Efa nahitana fiovana hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka ny fandriampahalemana tamin'ny fametrahana ny paikady vaovao hamerenana ny filaminana manerana ny nosy. Isanak izany sy ny fanatsarana maro izay ho atao amin'ny tsy taona 2024 ity raha ny fanambarana nataon'ny ministra tompona andraikitra. Ao ny fanatsarana ny tolotra, ny fandraisana fa indrindra ny fidinana ifotony. Hojerena ihany koa ny lafiny maolona sy ny foto-drafitrasa manerana ny nosy. Drafitrasa izay efa nanomboka ny taona 2024 ary nitanterahana ihany koa ny taona 2024. Maro moa izy ireny dia amin'ity taona 2024 ity dia ho vita tanteraka daholo izy rehetrarehetra eny ary afaka hiasa sy iodina ihany koa mba ametrahana izay tanjona izay. Tsy vitany hoe foto-drafitrasa ihany izy ireny fa tsy maintsy misy ihany koa ny fitaovana sy ny fampitaovana an'ireny foto-drafitrasa ireny na ny olombelona hiasa ao aminy ihany koa. Izay eto anivon'ny polisy pirenena dia efa mivonona amin'izany ary efa ao anatin'ny fampihofanana sy ny fampidirana ireo polisy zakay amin'ity taona 2024 ity ary ny fampitaovana dia efa ny fitaovana dia efa andrasana ny fahatongavany amin'izao voalohan'ny taona izao. Anamafy ny asa famongorana ny tsy fandriampahalemana hatrany sy ny eo anivon'ny polisy pirenena izay hiara-iasa amin'ireo ampitandro ny filaminana mandrafitra ny volan-da tanjona amin'izany sy ny amerenana ny fandriampahalemana maharitra. Trangam-piarahamonina kosa indray dia mpamaky trano efatra mianadahy no sarin'ny polisy centrale ao Toliara. Voasambotra sy atao fanadidiana niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny mpanao ody ratsy iray Kolo TV Toliara. Tsy mikely soroka ny mampandry fahalemana ny eto an-tampon-tanànan'ny Toliara ny avy eo anivon'ny polisy centrale Toliara. Natambokatra ny hetsika natao ny fiandohany ity taona vaovao 2024 ity ka voasambotra ny olona efatra mianadahy izay nanao ny vakitrano ny faha-telopolo ny volana Desambra lasa teo. Posy sy moto no lasan'izy ireo tamin'izany. Ny aliny 3 Desambra lasa teo dia nisy ny azavazana hoe fanafian-jiolahy zany niseho tao amin'ny fokotanan-dabizy zany hoe vakitrano izy io marina fa tsy nisy ny olona naratra tsisy ny ainana foy fa famakina trano miampy halatra very tamin'izany moa zany ny moto anankiray sy ny kosikosy anankiray misy ihany koa moa moto hafa ka dia tratra tamin'izany ihany koa ny entana zay nyrobain'izy ireo ary tratra niaraka tamin'izany ihany koa ny mpimasy zany hoe ny mpanao aody ratsy ampiasain'izy ireo satria misy ny ody ratsy izay ampiasain'izy ireo zany mialohan'ny fanafiana ka mahatonga ny olona ao an-trano tsy mahatsiaro ninina mihitsy zany mandritra ny fandalovan'ireo jiolahy ireo. Lamatry ny avy eo anivon'ny komisaria centrale Toliara ny tsy isian'ny toerana ho an'ny jiolahy eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Paikady napetraka amin'izany ny fankakezana ny vahoaka. Ny polisy pirenena moa zany dia okaiky ny vahoaka mandrakariva ho antsika eto Toliara manokana dia efa nisy ny antso an-tariby izay efa naparitaka ary mbola aparitaka ihany koa
mba ho fampandrenesana faran'izay aingana ny polisim-pirenena raha misy tranga mampiay ahy na misy zavatra manahirana antsika any amin'ny fiarahamonina misy atsika any amin'ny resaka filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Manentana ihany koa zany ho an'ny mpiray-vodi-rindrina rehetra, zany hoe ianao zay mba mahatsikaritra tranga hafahafa eo manodidina anao zany mikasika ny tsy filaminana na tranga mampiay ahy io dia mba afaka avy hatrany miantso ny polisim-pirenena. Moto iray no natolotry ny solombavambahoaka voafidy titulara voalohany ho an'ny inspecteur de police Razafindraona Félix, chef de brigade de la circulation police centrale Letoliara, vokatry ny fifidianana natao amin'ny tambazotra serasera nataony olona Tetoliara izay miserasera ao amin'ny Facebook ho an'ireo polisy izay mendrika sy manao ny asany. Fanampiana sy fanomezana no natao ankahirezana ireo mpitandro filaminana ary hamporisika azy ireo anao araka ny tokony ho izy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany araka ny nanirahana azy avy. Tsy ampitohana kosa ireo olona manana fahasembanana eto amintsika na eo azany finiavan'izy ireo ho an'ny ajamba manokana manodidina ny 4 tapitrisa ariary ny vidin'ny fitaovana fanoratana braille. Io no nasaina. Anio 4 Janoary no fankalazana ny andro iraisam-pirenena momban'ny soratra braille. Ny soratra braille moa zany dia natao indrindra ahafahan'ny olona manana olana amin'ny fahitana mamaky teny sy manoratra. Tantara kely fotsiny Louis Braille no namorona azy. Talohan'izay ny fomba ny nahafahanjamba namaky teny sy nanoratra dia reny soratra tsotra, soratra mahiratra izay no nataony vohitra afaka tsapaina. Araka izany, ny alfabeta braille no ifandraisan'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana manerana izao tontolo izao. Ho an'i Madagasikara nefa, ampahany vitsy amin'ireo jamba ihany no mahay mamaky sy manoratra azy noho ny tsy fampiany ny fitaovana ka na ampianarina azy adino noho ny tsy fisiany ny fampiarana. Ny vidin'ny fitaovana fanoratana izay manomboka amin'ny 4 tapitrisa ariary amin'izao fotoana izao. Farany tena hoe idéal zany dia tokony manana antony tsirairay ny olona manana fahasembanana amin'ny fahitana soratra ary koa tokony manana farafaratsiny tsy machine écrire tsotra satria rehefa manao fanadinana izy iny dia amin'ny machine écrire tsotra iny no anaovany sujet d'examen. Fangamba ny ranojamba afaka baka hatreto hatramin'izay nanalany baka ka hatramin'izao mbola tsy mahatratra any amin'ny 70 na 70 any eran'i Madagasikara. Noho ny tsy fahananan'ny olona jamba fahafahana mividy an'ilay fitaovana. Sy lafo dia lafo zany ny ahafahany jamba mianatra nefany tsy mbola misy mihitsy fanampiana ny jamba zany rehefa mianatra izy. Dia nefany ny olona manana fahasembanana ara-pahitana rehefa ampianao dia afaka mandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena, amin'ny fiainam-pianakaviana, amin'ny fiarahamonina. Raha ny tantara tamin'ny taona 420 no naoriny Norveziana voalohany tany Antsirabe ny sekoly voalohany ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana teto Madagasikara ka tany no nianaran'ireo jamba ny braille. Ny taona 1970 no nisy jamba voalohany nanala ny fanadinana CEPE tamin'ny alalan'ny soratra braille. Ankehitriny manodidina ny 9 hetsy eo ny isan'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana eto Madagasikara araka ny tarehimarika azo teo anivon'ny Association des aveugles de Madagascar. Dia raha ohatra zao hoe samy teboka telo, ty zao teboka telo ty D, dia ty koa teboka telo ty F, fa samy hafa amin'ny paoziny. Dia izay zany nahafantarany jamba hoe rehefa ohatra zao izy ihany dia F, dia rehefa ohatra zao dia D. Dia ohatr'izay koa hoe samy teboka roa zao ny B sy ny C, fa samy hafa amin'ny paoziny. Ty zao B dia ty C, dia ty indray E somary mitsivalana. Fa au contraire ny E indray I, na samy teboka roa araka samy mitsivalana fa samy hafa amin'ny paoziny. Dia amin'ny soratra braille zany ny isany sy ny paoziny no mikaonty. Dia izay zao no ahafantarany jamba azy. Ny jamba zany rehefa mamaky teny dia tanana roa no ampiasaina. Dia ny tanana ankavanana raha ohatra ka droitier ilay olona dia tanana ankavanana zany no mamaky voalohany.
dia rehefa avy eo ty zao hoe ont le droit de planifier dia rehefa tonga ety ampovoambona izy a dia le tanana akavia indray a tonga dia mijery le linina manaraka tonga dia mamaky azy amin'izay zany nangaka ianako dia ohatra zany ont le droit de planifier leur vie de famille et d'avoir les informations qui peuvent les aider. Pour ça, les personnes handicapées doivent pouvoir trouver de l'aide pour élever leurs enfants. Lafa vaovao hafa kosa indray dia mangataka nanokafana ny rova Manjakamiadana ireo mpiserady izay efa tsy niasa nandritra ny roa taona noho ny fanamboarana ny rova. Efa ireo mpanadio sisa nivezivezy eny an-toerana raha ny fanazavan'izy ireo ny alarana efsa. Miisa 7 ireo mpiserady mivelona amin'ny fitondrana mpizahatany sy mpitsidika ny rovan'ny Manjakamiadana izay tsy niasa nandritra ny roa taona izao ka mangataka amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fanokafana ny rova izy ireo izay efa notokanana tamin'ny taona 2024 ny fahavitany ny fanavaozana izay natao tao anatiny saingy tsy mbola nisokatra hatramin'izao. Efa tsy misy fanamboarana goavana be intsony ao anatin'ny rova hoy ireo mpiserady raha ny hitan'izy ireo isanandro. Comme fahatana azy matoa tonga ny nettoyeur zany efa azo isana efa vita zany efa panadio ny ao ary misy koa moa zany ny olona miasa eo miresaka aminay efa presque efa vita daholo zany zavatra ao anatiny ao. Io moa zany izay moa fikambanana ny anay ety izay tsy afaka ny teny amorse hoe anokafana n'ity toerana ity fa mba raha azo atao re mangataka ny angataka an-tanandroa anao mpitondra firenena Andriamatoa Ajaina Andry Nirina Rajoelina mba sokafo ty mba ahafahanay miasa fa tiany amelomanay ny tokantranonay. Manoloana ny fisokafan'ny sistany amin'ny firenena vitsy noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 efa misy ny mpizahatany tonga mitsidika ny rova saingy miverina fotsiny raha ny fanazavana. Voatery tsy maintsy mitondra ireo mpizahatany amin'ny toerana hafa izy ireo. Izay moa zany amin'ny maso fikambanana anay dia zay efa elany tety zay manana ny tour zay efa niforononay ary ny raha miasa tamin'ny ortana moa zany zay dia zay izy zany mba ahafahanay manome ny mpitsidika manome fahafapo mpitsidika aty amin'ny toerana. Le hoe tour tsika moa aty amin'ny vohitra faran'ny avo tsika zany afaka mahita ny coin Tananarivo 360 degré zany hoe iny zany sisa ny basenay an'le visite fa tsy afaka maneho ny hevitranay sy ny fahafahanay mitantara ny ato anatiny ato zany. Mahavelona ny asa mpizahatany raha ny fanazavan'ireo mpisehatra tsy ny vazaha ihany no tonga mitsidika ny toerana fa ao ihany koa ireo malagasy maro. Io rova io hoy ireo mpiserady ny orinasa mahavelona olona maro eny amin'ny faritra avo iny. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miverina manatanteraka fidinana an-dalambe ankehitriny ao Soudan mitaky ny fialan'ireo miaramila nanao fanonganam-panjakana manay amin'ny fiverenan'ny fitondrana jadona ireo mpanohitra atao aorianan'ny fametra-pialan'ny praimitra Soudanais omaly fanadina. Miverina amin'itoy ankehitriny ny fidinana an-dalambe tanterahin'ireo mpanohitra ny fitondrana miaramila ny Soudan tao aorian'ny fanonganam-panjakana nisy tany an-toerana ny volana Oktobra 2024. Manamafy ny fahefanana anan'ireo miaramila Soudanais amin'izao fotoana ny fametra-pialan'ny Praiminisitra Abdallah Hamdok raha nambaran'ireo mpanao fihetsiketsehana. Ahina araka izany ny isian'ny fitondrana jadona ny an-toerana. Eo ambany fahefan'ny miaramila ankehitriny ny ankamaroan'ireo biro-mpanjakana sy ny orinasa ao Soudan raha ny fampitaom-baovao. Itsy ankilany manameloka ary mitaky ny fialan'ny miaramila amin'ny fiainana politika ny an-toerana ireo mpanohitra ao Soudan ary miantso amin'ny fanatanterana ny fifidianana ho fametrana ny fitondrana demokratika. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatonao vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahanao nanaraka izany soava tsara daholo.
Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.